ahoana nafahanao manohatra ny zavatra zany. Vitanerin'ny tenanao rery dia zany manohatra ny zavatra zany. Fa hoy ambaran'ny 1 Petera 5:5 hoe andiny favalo hoe mahonona tena, misy fahonona tena, misy fahonona tena, mahonona tena miambena fa ny devoly favalinareo mandehandeha tahaka ny liona miherina mitady izay arapany. Toero izy dia miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria fantatrareo fa izany fahoriana izany dia manjony rahalanareo rehetra eran'izao tontolo izao. Ary Andriamanitra ny fahasoavana izay efa niantso anareo ho amin'ny voninahitra mandrakizay amin'ny Kristy Jesosy rehefa niatra fahoriana vetivety ianareo dia izy no hantanteraka sy ampiorina ary ampitoetra anareo. Mahonona tena, miambena. Le eo amin'ilay hoe fahonona tena zany dia zao mahono tena ianao manoloana ny zavatra rehetra zany. Mety le fankapana raha ohatra hoe mandalo zavatra sarotra ny fiainanao, mila mahono tena ianao ao anatin'ny fangirifirina io. Fa ny tena izy hoe rehefa niaritra fahoriana vetivety, mila mahono tena ianao anatin'ny fahoriana ao anatin'ny fiainanao io. Tsy fisiana ve, tsy fananana ve, mahonona tena dia manatona ny Jesosy fahoavy ny fahavala amin'ny velam-pandrika anao ao anatin'ny zavatra rehetrarehetra zany. Toery ny fanaratsy, toery fa izy dia mela velam-pandrika ho anao foana, fa toery izy dia miorena tsara amin'ny finoana. Eo fa tafiditra indray ilay finoana, miorena tsara amin'ny finoana ianareo satria satria fantatrareo fa izany fahoriana zany dia manjony rahalanareo rehetra eran'izao tontolo rehetra. Mandalo an'izany ireo mpanompon'Andriamanitra betsaka ireo, mandalo an'izany zavatra zany izy fa manohatra ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Dia misy teny koa anatin'ny Jakoba hoe ohatry ny ahoana ihany koa ny ahafahantsika mbola anana an'izany hery manohatra an'izany azany zavatra lefa ny fahavalo zany mety fankapanahy manoloana antsika eo. Jakoba 4:7 andiny 7 dia iny tena amin'ny anaran'i Jesosy hoe ka dia maneke an'Andriamanitra ianareo ary manohera ny devoly dia handositra anareo izy. Maneke an'Andriamanitra, ekeo Andriamanitra, isoany Andriamanitra ny zavatra misy eo amin'ny fiainanao, fa sitrany matoa asioanao, voatohatra io matoa asioany anao ao anatin'izany rehetra zany. Mety fizahanao anao io, fizahany toetra mba hampiorina anao ao anatin'izany rehetra zany. Fa aza miala amin'Andriamanitra, toero dia manatonana an'Andriamanitra. Ahoana nahafahantsika anana erany ohatra an'izany? Fanatonana an'Andriamanitra rovovolan-drindra, mitondra an'izany eo anatrehan'Andriamanitra, mangataka hery amin'Andriamanitra mba hahafahanao manatrika amin'ny olana izay misy eo aminao io, ny hery ao amin'Andriamanitra. Dia anantona anareo izy, manatona an'Andriamanitra dia anantona anareo izy. Rehefa manantona anazy ianao dia manantona anao koa izy. Diovy ny tenanareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mpiroa saina, aza miroa saina, ataovy madio ny fonareo, atokio sy apetrao an' Jesosy ny finoana ao anatin'izany zavatra rehetra zany. Manatona azy, manatona an'Andriamanitra. Rehefa manoloana izany fankapana zany ianao dia mila manantona an'Andriamanitra foana ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra zany. Ny fiverenana amin'Andriamanitra, ny fanatonana an'Andriamanitra foana. Rehefa misy an'izay action izay mety miseho anatin'ny fiainanao dia mila manantona an'Andriamanitra foana tsika ao anatin'ny zany zavatra rehetrarehetra voalaza teo zany. Vola verika ihany ao anatin'ny Romanina 8:35 hoe inona ary voalazaintsika amin'izany zavatra izany? Raha Andriamanitra no momba antsika, izy no atohatra antsika izay tsy nialonjana ny lahy, fa natolony hamonjy antsika rehetra izy, tsy nomeny antsika miaraka amin'ny mamaim-poana koa va ny zavatra rehetra. Fankapanahy fahatelo farany nahazo an'i Jesosy Kristy izao no amin'ny ary nitondra azy indray ny Satana naneo an'i Jerosalema dia nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly ka nanao tamin'ny raha zanak'Andriamanitra ianao dia mivariana ny ambany any, fa voasoratra hoe izy andidiny anjeliny aminao mba hiaro anao ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao fandrao ho tafitohana amin'ny vato ny tongotrao. Any anatin'ny Salamana ahitantsika n'izany teny izany. Jereo ilay mahay verset be ilay devoly, tena mbava mihitsy ny verset ny tenin'Andriamanitra.
misy andidiny anjely miaro anao mivariany any fa ianao nge zanak'Andriamanitra andidiny anjely izy hiaro anao arovany ianao ny anjely mitoby izay rehetra matahotra anaziko mivariana any fa Jesosy namalika nanao tamin'ny hoe voalaza hoe aza maka fanahy Jehovah Andriamanitra ao izany teny izany dia hitantsika anatin'ny Deutéronomie 6:16 misy an'izany teny izany Deutéronomie 6:16 etrany kosa dia manambara mihitsy fa ny Baiboly tsy misaraka mihitsy ny tenin'Andriamanitra tsy misaraka mihitsy ny tenin'Andriamanitra fa tenin'Andriamanitra iray ihany ireo tenin'Andriamanitra ireo Deutéronomie 6:16 amin'ny anaran'izy izao aza maka fanahy Jehovah Andriamanitra reo ianareo tahaka ilay nakanareo fanahy tao masa inona moa izany ny zanak'Israely monomonina izay le tsy misy rano teny monomonina dia niteny izy hoe move mba eto aminay ihany Jehovah Andriamanitra fa maka fanahy Jehovah Andriamanitra zareo tao anatin'izany fa hoy izy iza maka fanahy Jehovah Andriamanitra reo fa ngamo zara zanak'Andriamanitra dia ndeha hivarina anakady aho zany dia anohatra zany ohatra hoe ohatran'izao mihitsy zany le izy misy teny izao ao anatin'ny marika 4:20 ao andiny 7:20 misy amin'ny tenin'Andriamanitra fa izao famantaran'izao anaraka izay mino eo ny finoana eo anaraka izay mino izy amoaka ametra tanana amin'ny marary izy ametra tanana amin'ny marary izy dia hositrana ireny marika 4:20 andiny 7:20 andiny 7:20 ary izao famantaran'izao nanaraka izay mino amoka dia mini amin'ny anarako izy teny fiteny izay tsy mbola hainy andray mianarana izy ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy ampanina azy izany dia ohatran'izao zany le endrikin'ilay hoe maka fanahy Jehovah Andriamanitra ohatra voamary mihitsy ny ity fa tantaraiko eto amintsika eto vanim-potoana ny zareo sinoa zao ho avy ny tomba-vaoany izany hoe vanim-potoana misy anay izao zany izao dia farany taona ny zareo sinoa farany taona zany zareo efa manomboka ny fetifety dia ny ato amin'andro ny ato amin'ny patron misy anazy zareo manana fivavahana ny fanao-poatsampy misy fa za tsy mikasika fivavahany zareo manana ny anahy ary manaja ny fivavahako ireo tsy mikasika ny zavatra zareo izay aterinao amin'ny sampy ahako misy fotoana izy namin'ny anahy tamin'ny voalohany dia nandà hoe tsy mihinana an'eo fa tsy mitovy ny fivavahantsika dia manaja zareo tsy manome anahy fa manokana ny zavatra ao anahy rehefa ohatran'izay dia mamy zany zavatra ohatran'izany dia misy zavatra manao fanompona eo zareo satria manao fanompona ato-trano dia mijery andizy eo dia misy niteny tao amin'ny marika io mihitsy ny tonga tao anatin'ny saiko izy avy satria matsiro be ilay sakafo avelan'ny zareo efa misampy ny tompony etsy dia mijery ato izy hoe ary raha mihinana an'io marina moa izahay satria ny tenin'Andriamanitra ndraika miteny hoe na dia sotro zava-mahafaty izy dia tsy ampaninana azy zany ka raha mihinana an'io marina moa izany tsy ampaninana angy izany eko izany ny tenin'Andriamanitra zay ilay fantatra ohatran'i Jesosy anisy ny tenin'Andriamanitra fa natao ho anahy misy ny tenin'Andriamanitra aza maka fanahy Jehovah Andriamanitra efa fantatro hoe izy fa zavatra tsy akasifan'Andriamanitra ny zavatra hinananareo ny zavatra terinao amin'ny sampy dia mbola ho ataonao ihany izy satria hoe ny tenin'Andriamanitra miteny hoe tsy hahafaty anahy na dia zava-sotro mahafaty ary ohatry ny olona anankiray efa fantatro fa pozina io asidra mahafaty toy ianao zanak'Andriamanitra misy ny fanahin'Andriamanitra fa hosotroko ty mba hatsapakany koa hoe tena ato-anatiko ny hevin'Andriamanitra maka fanahin'Andriamanitra mampitodika ny zavatra anankiray ohatry ny tonga ato anatiko mampitodika tsika rehefa ilay mivavaka dia ohatry ny hoe mamorsehana zany tsika rehefa mivavaka dia ohatry ny hoe raha tena ato anatiko marina fanahinao Andriamanitra raha tena efa mandeha aminao marina izao lalako izao dia ataovy tonga dia ataovy ohatran'izao aty dia ataovy ohatran'izao aty ohatry ny hoe manery an'Andriamanitra sy maka fanahin'Andriamanitra zany tsika ao anatintsika fa tsy mitoetra n'ilay finoana izay napetraka Jesosy ao anatintsika iny ilay voky avoaka eto ilay finoana iny ilay izy ilay finoana aza maka fanahin'Andriamanitra mindraindray tsika diso vavaka manao vavaka maka fanahin'Andriamanitra
Romanina 8:31 teo mova tsy mena antsika maimaim-pona ny zavatra rehetra. Mova tsy mena antsika maimaim-pona ny zavatra rehetra ao anatin'izany zavatra izany. Mbola any anatin'ilay jaonina teo dia tena mazava ny tenin'Andriamanitra. Ry havako malaza, tena mazava ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ny jaonina 6:32 io izay vakiana tamintsika teo. Anatin'ny jaonina 6:32 teo Luka 12 ka azafady sy Luka 12 fa tsy jaonina Luka 12 Luka 12 ery amin'ny andiny faharoa amby roapolo ery farafarany ery andiny 31 ery dia eo amin'ny andiny Luka toko faharoa ambin'ny folo andiny telopolo dia vaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Eo vakiko miakatra eo amin'ny andiny fahasivy ambin'ny folo ny anaran'i Jesosy. Koa aza mitady izay hoaninareo na izay hosotronareo ianareo ary aza mitana hany fa ny jentilisa amin'izao tontolo izao dia fatra mpitady izany rehetra izany fa ny irainareo malala fa tokony ho anareo izany zavatra izany kanefa katsao ny fanjakany dia nampy ho anareo izany zavatra izany. Amen. Kanefa katsao ny fanjakany dia nampy anareo izany zavatra izany. Moa ba fantatry ny rainareo izany. Fa fantatry ny rainareo izany dia omena anareo. Izay fantany izay tokony anao dia omena anao. Fa aza manao vavaka maka fanahin'Andriamanitra. Aza manao vavaka manerana Andriamanitra rehefa mivavaka. Fa fantany ho anao izany mbola verika ihany. Rehefa fantany hoe mila tokony hanana trano anankiroa ianao, tokony hanana fiara ianao, tokony hanana zanaka ianao, tokony hanana vady ianao, tokony hanana asa ianao. Fantany fa tokony ho anao izany. Rehefa fantany fa tokony ho anao ny fanasitranana, tokony ho azonao fanasitranana, tokony hanana fahasalamana ianao, dia omena anao izany zavatra izany. Fa aza maneran'Andriamanitra sany izao dia izao Jesosy. Aza maneran'Andriamanitra fantany rehefa tokony ho anao izany fanasitranana izany dia omena anao maimaim-pona izany. Fa inona matoa Andriamanitra mampiseho ny aretina mitrango aminao dia fantany koa fa tokony ho eo aminao izay aretina izay. Halleluia, sotra Jesosy. Fantany fa tokony anao izay dia asehony anao koa izay hoe tokony anao izay io fahatrano io. Fa izao malala ny hevitra hieverako anareo mba hananareo fanantenana ny amin'ny farany. Inona ilay fanantenana ny amin'ny farany? Mba hidirako sy hidiranao raha vavy malala atao amin'ny tompo ho any amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fiainana mandrakizay izany fa tsy le eto an-tany. Fiainana mandrakizay mba hanananao fanantenana ny amin'ny farany rehefa naharitra ao anatin'ny fizahan-toetra ianao. Ampandalovina fahoriana vetivety anareo sisa ao anatin'izany zavatra rehetrarehetra izany. Ka ny finoana afatra farany, ilay finoana izay napetraka ao anatinao, izay napetraka ao anatinao ao, izay finoana izay napetraka ao anatinao, izay finoana izay. Mosesy nanoratra fa izay hamarinina amin'ny lalàna no velona. Fa ny finoana kosa ny teny. Fa izy sy ianao dia namarinina tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy, tamin'ny alalan'ny finoana. Ary avy amin'ny fo no inoana azahoana fahamarinana, avy amin'ny vava no anetena azahoana ny fiainana mandrakizay, azahoana ny famonjena. Ilay finoana izay napetrak'Andriamanitra ao anatinao ao, aza atao tsinitsiny, amasiny ny finoana. Amasiny ilay finoana ao anatinao fa ino no tian'Andriamanitra hiseho eo amin'ny fiainanao. Ino no tian'Andriamanitra ho hainao mampiasa ny finoana iny. Fa raha olona mbola marary ny finoana, raha olona mbola misalasala, dia hoy amantsianao hoe miverena indray eo amin'ny Jesosy dia tena teneny mihitsy Jesosy eo, tia finoako ty fa tia mpilehany zavatra rehetra. Ahoana moa ny ahafahanao hihino amin'ny olona tsy hitanao maso, olona tsy voarainao tanana, raha tsy tafapetraka ao anatinao finoana aloha voalohany indrindra. Ilay finoana ao anatinao hamasina,
ilay finoana ao anatinao amafisy ilay finoana napetraka Jesosy ao anatinao, ahafahanao mihino ilay teny fanevantsika ao anatin'ny fiomanana ao anatin'ny Romana. Ahoana ny ahafahanao ihina ireo zavatra be be ambaran'ny Romana ireo vaky voalohany ka hatramin'ny farany nge zavatra ambaran'ny Romana toko vavalo fa misy zavatra be be avoakany mihitsy ao anatin'ny tena ao anatin'ny Romana toko vavalo io, ary zavatra tokony horena ny zanak'Andriamanitra mihitsy fa raha mbola tsy ao fa raha mbola finoanao aloha marary tsy afaka hiainan'ireo zavatra io mihitsy ianao. Satria ny teny voalohany amin'ny teny ao anaty Romana koa dia ny famonjen'i Kristy ny mino azy izay miantomboka amin'izao fiainana izao ary mbola ho tanterahana ho mandraka izay. Ahoana na ahafahanao inan'izao izao tontolo izao miara-misentsy izay zavatra ananana sy ny tsy ananana eto amin'izao tontolo izao, fa izao tontolo izao koa dia miandry ny fampisehoana ny zanak'Andriamanitra mbola tena ao anatin'ny Romana 8 ihany zany. Ilay finoana horeny ny finoanao, masina ny finoanao, voay ilay finoana. Raha mbola olona misanasana miambahamba, mbola tsy matoko tena, mbola tsy matoko ny famonjena anazy, mbola manontany tena mandrakariva hoe tena avy amin'Andriamanitra marina ve ty lalako ty tena mpanan'Andriamanitra marina ve natao anatiko tato e? Dia hoy amantsana hoe mbola marary zany ny finoanao, mbola marary ilay finoana, mbola mizongoana, mbola tsy mipetraka tsara, mbola tsisy pile, mbola tsisy fototra ilay finoana. Fandroana dia miverenao amin'ny Jesosy. Dia miverenao amin'ny Jesosy, aza atao ambany zavatra ao anatin'ny vavaka rehefa ataonao ny finoanao io. Jesosy ataovy tena tafapetraka atao aminao ty finoko ty, fa raha io finoko io mahazo toerana mahita fitsaharana atao aminao Jesosy tsy mizongozona amin'ny fampianarana izao tontolo izao io. Fa fantako izay inoko fanan'Andriamanitra no ato anatiko. Fanan'Andriamanitra ny ato anatiko. Moa vatsy fantatrareo izy fa ny fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Ohatry ny iza moa ilay fanjakana ilay tiana ambarana anatin'ny filazantsarany Matthieu na Marc ngapa za tsy disako. Misy an'izay teny izay, tenin' Jesosy Kristy hoe tsy amin'ny fisehosehoana ny havian'ny fanjakan'Andriamanitra fa moa vahoa tsy fantatrareo fa fanjakan'Andriamanitra dia ao anatinareo. Iza ny tiana ambara amin'io Jesosy Kristy efa tonga teo amin'ireo olo ireo fa tsy fantany ilay izy. Dia ohatran'izany koa izao ianao Jesosy Kristy efa ao anatinao, izy lay mana na hidina avy any an-danitra, dia Jesosy Kristy efa ao anatinao izy, efa napetraka ao anatinao izy. Izy dia nampidina ny finoana ao anatinao. Donc zany tsisy tokony hampiroroanao amin'izao tontolo izao sy ny ananana sy ny tsy ananana. Fa raha misy tratrana zavatra mety hifankapanahy aminao verena amin'Andriamanitra. Ato anatiko ny fanahinao Andriamanitra. Amen. Na voninahitra n'Andriamanitra rery ihany anamasina foniko. Misaotra Jesosy io, misaotra no niteninao tamin'ity androany ity dia raha sy laza aminao averinay aminao rery ihany ny voninahitra. Jesosy io, aoka ny teninao ahita fitoerana ao anatin'ny fona tsirairay avy, na dia toy ny kely azy, tompo voaray andreto ravaviko reto dia ianao hanetsika an'izany teny izany amin'ny finoana ao anatin'ny reto ravaviko reto Jesosy malaky, ary anamasina indray ilay finoanay. Fa ny finoanay tompo ianao namonjy anay tamin'ny finoana, Mosesy nilaza sy nanoratra ny fahamarinan'ny lalàna no azonao fahavelomana. Fa izay kosa no veloma sy no hamarinana tamin'ny alalan'ny finoanao Jesosy Kristy, no hamarinana tamin'ny ranao izay, ary no hamarinana tamin'ny finoanao. Ny teny dia eo akaikinay, ary eo ambavanay sy eo am-ponay. Ny teny ny finoana izay toriana, fa amin'ny fono inoana azahoana fahamarinana, amin'ny vavana nakena azahoana famonjena. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.